ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Anio alatsinainy 12 ny volana Novambra 2020. Ry ava-malala ao amin'ny tompo. Ny mofinaina anio ry havana dia izay hitantsika ao amin'ny Isaia 40 andininy 120 ka hatramin'ny 130. Milohan'ny andrenesantsika izany teny izany dia andehantsika hiara-iombom-bavaka. Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao zahay ary midera ny anaranao masina. Misaotra fa Andriamanitra tsara tokoa ianao ary Andriamanitra be famindrapo. Misaotra ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay nomenao anay ho mpamonjy anay. Ary misaotra anao zay ny amin'ny tantananao tamin'iny alina iny ka nomenao izao maraina vaovao izao ndray. Ahafahanay miantso ny anaranao. Ankehitriny tompo dia manolotra ny tenanay zahay, ny fonay. Hatolotray ho anao ary indro mangataka ny famelana avy aminao zahay satria mpanota tsy mendrika izay ka anona ny anaranao. Sasao madio zay tompo mba hadio ary diovy izay mba ho afa-keloka. Esory ny fahotanay. Ny fananao masina ne hanokatra ny masonay, hanokatra ny fonay, ahafahanay miaino sy mandray ny teninao ka ho voky zavatsoa amin'izany teninao izany zay Andriamanitra amin'ity anio ity. Mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia hovakina ny teny ry havana izay hitantsika ao amin'ny Isaia 40 natomboka amin'ny andininy 120 ka hatratra amin'ny andininy 130. Hovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy fantatrareo va? Tsy efa renareo va? Tsy efa nambara taminareo fony taloha va? Tsy efa azonareo an-tsaina va ny amin'ny fanorenan'ny tany? Izy no mipetraka amin'ny abakabaka ambonin'ny tany ary ny ponina ety dia tahaka ny valala. Izy no mamelatra ny lanitra tahaka ny lamba manify kararavina ary manenjana azy tahaka n'ilay hitoerany. Izy no mahatsinotsinona ny mpanapaka sy mahatonga ny mpitsara amin'ny tany ho tahaka ny zava-poana. Vao nambolena vetivety ireo, vao nafafy ireo, vao namaka tao amin'ny tany ny fotony, dia notsofin'Andriamanitra ireo ka dia nalazo ary nindaosiny tafio-drivotra tahaka ny vodivary izy. Koa ampitovinareo amin'iza moa aho, hitahako aminy hoy ny ray masina. Asandrato ny masonareo ka mijere, iza no nahary ireny, izy no namoaka ny antokony araka ny isany sy ny antso azy rehetra amin'ny anarany avy, noho ny haben'ny fahatanjahany sy ny herin'ny tsitoa, ka tsy misy diso ireny na dia iray akory aza. Nahoana no miteny ianao ry Jakobo ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay, Jehovah, izay namorona ny faran'ny tany, tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia homeny hery be. Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafotoana mafy. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka.
ray masina manamasinana ny teninao, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo a, ity tenin'Andriamanitra ity dia teny izay noentina ho fampiononana sy ho fampihirezana, indrindra fa eo amin'ny tantarany zanak'Israely izay babo ny Babiloniana. Ary tao anatin'izany fahababoana izany dia nahatsiaro tena izy fa to tsy niasa taminy Andriamanitra, ary nihevitra koa izy fa tsy nihevitra azy intsony Andriamanitra. Kanefa ry havana dia tsy takatry ny sain'ireto zanak'Israely ireto fa Andriamanitra dia mikatsaka mandrakariva ny hanafaka azy sy mikendry mandrakariva ny hanafahana azy ao amin'izany fahababoana manjo azy ireo izany, ka mitady ny hevitra rehetra izay azahoany reto zanak'Israely reto hazo ny famonjena. Dia naniraka ny mpaminanina izy hitondra ny teny fampiononana avy amin'Andriamanitra. Naniraka ny mpaminana izy hitondra ny teny fampiononana avy amin'Andriamanitra. Ka andehantsika ry havana hiditra amin'ity mofinaina ity, ka omentsika aloha hevitra hoe mandroso hery ny olona miandry an' Jehova. Mandroso hery ny olona miandry an' Jehova. Zay voalaza zany eo amin'ny 1:30 manao hoe fa izay miandry an' Jehova dia mandroso hery kosa. Ry ava-malala, ny olona miandry an' Jehova dia mahatsampa fa Andriamanitra dia azo ametrahana ny fitokisana, ary Andriamanitra azo hitarainana izy, ary Andriamanitra mamindra fo amin'ny olona rehetra izay mino azy, ary tsy mitsahatra ny ampandroso, ny ampahery ireo mino izy, ireo mitodika aminy manakina ny fony ao amin'Andriamanitra. Ka ahafantarantsika hoe inona tokoa moa no fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia izao ry havana, tsy ho tsampatsika izany raha tsy isika mihitsy no manolo tena ka mino sy matoky azy amin'ny fiainantsika manontolo, ary matoky ahafahantsika miandrandra izany fiandrasantsika an' Jehova zany ka handroso hery dia izao hoe fizarana voalohany, Andriamanitra tokana sy mahery. Andriamanitra tokana sy mahery. Ny olona mandroso hery ny amin'ny fiandrasana an' Jehova dia mila matoky an'ilay Andriamanitra tokana sy mahery. Zay voalaza zany eo amin'ny 5:20 manao hoe koa ampitovianareo amin'iza moa aho, hitahako aminy hoy ilay ray masina. Izany hoe ilay Andriamanitra zay andrasantsika, azahoantsika hery, dia ilay Andriamanitra tokana sy mahery, ary Andriamanitra tsy azo ampifangaroana amina zavatra hafa. Tsy manompo tompo roa isika fa Andriamanitra iray ihany izay voalaza amin'ny Genesisy fa izy no namorona ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra ao aminy. Ain'Andriamanitra zany, fa ny Andriamanitra hafa ry havana zay tsy ampifangaroantsika dia izao hoe tsy mahavita na inona na inona fa mitondra antsika ho any amin'ny fahaverezana. Tsy afaka mamena inona na inona antsika izany fa ny fahaverezana no tadiavina ho antsika. Fa ilay Andriamanitra zay tokana sy mahery dia izao hoe Andriamanitra miantoka ny fiainantsika, afaka maneho amin'ny heriny tanteraka izy amin'ny fahatanjahana
hoy ny ary amin'ny andininy fahelina ambyroapolo ery ambany ry hoe noho ny habe amin'ny fahatanjahany sy ny heriny tsy to ka tsy misy diso ireny na de iray akory azy. Zany zany a lay fahatanjahany a alehibeazany fahatanjahany sy ny heriny dia tsy misy diso a ireny na de iray akory azy. Ka izany no hametrahantsika fitokisana amin'ilay Andriamanitra tokana sy mahery mba hahafahantsika mahazo ilay fanantenana avy amin'Andriamanitra. De ry havana ambaratsika eto hoe am'izany hoe herin'Andriamanitra izany izay inotsika sy ametrahantsika ny fiainantsika. Andiny fahatelo ambyroapolo hoe izy no mahatsinitsinina ny mpanapaka sy mahatonga ny mpitsara amin'ny tany ho tahaka ny zava-poana. Zany hoe tsy misy azotsika tenaina zany a eto amin'izao tontolo izao raha tsy mahatokotsika sy miandry an'ilay Jehovah'Andriamanitra tokana sy mahery ka ahafahantsika miaina amin'ny fanantenana. Ambaran'ny ten'Andriamanitra eto hoe izy no no namatra ny rano teo ampelatanany ary ny anjeliny ny lanitra tamin'ny zeny sy namory ny vovotany tamin'ny vata ary nanjanja ny tendrombohitra tamin'ny fahandanjana sy ny havoana tamin'ny mizana. Andriamanitra no afaka manao izany ary mametraka tsara mihitsy izy hoe indro ny firenena dia tahaka ny rano indray mitete avy amin'ny siny. Zany firenena zay manapaka atsika io a dia ambaran'Andriamanitra mihitsy hoe indray mitete avy amin'ny siny. Zany tsy misy dikan'izany a ny mpanjaka eto amin'ny zao tontolo zao. Le Andriamanikafa zany, le manompo Andriamanikafa, fa kosa lay Andriamanitra no manome hery atsika de izy ihany a no manana sy hery sy fahefana amin'izao tontolo zao. De tsy izany fa ny nanomezany any Jesosy Kristy. Ka noho izany ry havana de hoe de tsika mino an'ilay Andriamanitra tokana sy mahery. Ary izany no idirantsika amin'ilay fizarana faharoa manao hoe Andriamanitra manome hery ho an'izay reraka. Andriamanitra manome hery ho an'izay reraka. Zay hitantsika zany eo amin'ny andininy sivy amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Zany dia tsy hain'izao tontolo zao a no mandray izany ary tsy hain'izao tontolo zao mihitsy no mampiasa izany sy manome an'izany fahatanjahana izany fa ao amin'Andriamanitra ihany a no misy an'izany. Ary lay Andriamanitra ihany no mampatanjaka ny reraka ary izay kely hery a de omeny hery be. Noho ny amin'ny alalan'iny zany, amin'ny alalan'ny fanahy masina zay miara-miasa aminy a mba azahoana fahatanjahana ary azahoana koa miandry ilay fiainam-baovao a izay efa nomanin'Andriamanitra ho atsika izay nambarany eto amin'izany fahatanjahana zany de hoe fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba zay novidiko taranaka Abrahama sakaizako, ianao zay efa natsoka avy any amin'ny parany tany ary natsoka avy tany antsisiny ka milaza hoe mpanompoko ianao efa novidiko ka tsy mba ariko. Zany ry havana lay herin'Andriamanitra homeny ny mpanompony, homeny a izay mahatoky azy ka mametraka ny fiainana ao aminy ary miandry azy mba azahoana hery. Zany ny toky omeny amin'ny toky omen'Andriamanitra zay ambara ihany hoe atao amin'ny Isaia amin'ny Isaia faraika amby efapolo andininy fahafolo ihany hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho, aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako aho. Izany hoe
ny tanakavanan'andriamanitra ny amin'ny fahamarinana de zao ino no hitantanany ianao ampahirezinao mba tsy herikerika ianao ho amin'ny andriamanitra hafa na ampitovy amin'andriamanitra amina zavatra hafa am'izay sary sikotra volamena namboarin'reto babilonianina ireto mba hiakofan'ny olona fa zao andriamanitra mihitsy zany no miteny antsika aza miherikerika foana fa izao no andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao mamonjy amin'ny fiainantsika izy mampahery atsika izy amin'ny atsarotra rehetra zay mety holalovantsika eto am'izao tontolo zao ary tsarovy ry havana fa ilay andriamanitra zay nanomeny zanany de ny zanany izay mameno fampanantenana hoe matoki ianareo fa izao efa nandresy izao tontolo zao ka isika ry havana zay miandry an'ny tompo ka mino azy satria izy ilay andriamanitra tokana sy mahery de manome atsika ny hery izy manome atsika ny tanjaka izy ahafahantsika manohitra ny amin'ny fizahan'ny toetra isan-karazany ka hananatsika ilay fiadanana avy amin'andriamanitra de ina ilay fiadanana zay tsy hainy zao tontolo zao raisina nomeny atsika de ny hoe fiadanana avy amin'andriamanitra zany ilay fiainana tsara lavitra zay efa namboarin'andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho antsika ary fanavotana ho antsika ary zany ry havana dia mahandriamanitra tokana sy mahery azy de zao nafoiny ny zanany ho eto am'izao tontolo zao ko andriamanitra izy ry havana no ahafohy ny zanany hamonjy ianao fa izao hoe ny tenany ihany no tiano asoavina zay le andriamanitra zao tontolo zao ny tenany ihany ny tiano asoavina fa andriamanitra kosa eto de zao tsy mijery ny tenany izy fa mijery ny olona izay rehetra mino azy ka zao ry havana atolory amin'andriamanitra ny fiainantsika fa izao ilay Jesosy Kristy zay efa nomeny atsika de zao manome atsika ny fitiavana manome atsika ny fiainana manome atsika ny fiadanana ary eto ry havana de zao ny asan'andriamanitra ataony amin'ny olona zay mino azy de zao mahatonga anao hijoro amin'ny fotoatsarotra rehetra mandrakotra ny fiadanana na de ao anatin'ny sarotra isika ary mandray atsika tanteraka raha mino isika ka manolotra ny fiainantsika eo aminy ary ny olona mitoetra ao aminy dia hivoaka ho mpandresy ary mandresy zay loza mety hitranga maharesy ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo zao ka mahazo hery avy amin'andriamanitra ary izy no mahafantatra ny mahasoa ary izy no mampahery atsika am'izay rehetrarehetra mahazo atsika eto am'izao tontolo zao ka de ry havana iombopotsika ary hanaiky tokoa fa izay miandry an'ny tompo dia mandroso hery ary mino an'ilay andriamanitra tokana sy mahery ka manome atsika tanjaka ao aminy ka zahoantsika mandresy mivoaka mpandresy eto am'izao tontolo izao ka mba tsy ho rambony isika fa olohany eo amin'ny fatokinan'andriamanitra ary azahoantsika koa ny fiainana mandrakizay zay efa namboarina andriamanitra ho vatantsika ary aharitra mandrakizay ho an'andriamanitra irery ny voninahitra ho atsika kosa ny fiadanana de tsika hivavaka ry havana misaotranao zay ry andriamanitra ray io fa mbola afaka nandre ny teninao tamin'ity anio ity misaotra tompo fa tianay tokoa ianao ka nampianatra anay ny amin'ny fahatsaranao ary nampianarinao izany ahafahanay mamantatra tsara tokoa fa lay ianao andriamanitra tokana ihany sy mahery
ka afaka hitokiana ka afaka manantena izahay zay miaino izao tenin'Andriamanitra izao mba hanana fahatokisana ny amin'ny fiandrasana anao tompo ka handroso hery izahay ary indro izahay na tereraka aza dia mahazo hery satria afa aminao ary efa nampanantena ianao taminay fa na dia hiazakazaka aza izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka ary izay kely hery dia homenao hery be ka mino izay tompo fa manana hery tokoa izay ny aminao Andriamanitra sy amin'ilay Jesosy Kristy zanakao ho mpamonjy anay ka dia mitahianay tompo ampitomboy ny finoanay ahafahanay miaina sy mivelona amin'ny teninao ka indro izay tsirairay avy tompo mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao ny amin'ity anio ty ny amin'ny andronay manontolo ka dia meo anay ary ny fitahiana sy ny fiadanana amin'izao anio izao satria izany fiadananao izany tompo dia maharitra mandrakizay ary aminao irery ihany izany ka mino sy matoky izahay fa tsy ho foana ny finoanay ny amin'ny fiandrasana anao tompo fa handroso hery izahay ny amin'izany fiandrasana anao izany ka dia raiso izay tompo mitoera ao anatinay tsirairay avy eo amin'ny fiainanay iray manontolo koa dia izany vavaka izany tompo dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ary mbola tianay ny manakambana ilay vavaka nampianarinao tompo manao hoe Rahaizany lanitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao izaka mitany ny lanitra miloana izay ansasazo aminay ary mandelany elokay tahaka ny amelana izay reka taminay aza totonay ao fakapana fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Hamarana ny fotoana isika ry havana koa dia raiso amin'ny finoana ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo manao hoe Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fitiavany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery eny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.